anatrehan'iny raharaha iny moa dia nitondra ny fomba fijery ny filohan'ny RNDC na ilay antsointsika hoe réseau national pour la défense des consommateurs. Ankoatra izay manana fomba fijery ny eo anatrehan'ireo fitobany entana avy any ivelany ihany koa ity filohan'ny vovonana RNDC ity. Ny fitobaka ny entana avy any ivelany aloha dia midika voalohany indrindra fa tsy firarahina ny mpandrara malagasy. Ny mpandrara malagasy tokony fampijerena ahoana ny arovana andreo mpandrara malagasy ary zay nangatanay ny siny Conseil national de la consommation. Io Conseil national de la consommation dia isy ny mpandrara misy ny mpanjifa malagasy areo ny fanjakana manelanelana. Zay zavatra zay nefa ndotra ny tsotratra zay tanjondre satria nandrafitra napetraka ao ministère commerce de la consommation za tsy mametraka amin'ny toeran'ny mpanjifa zay amin'ny tokony ho izy fa natao ohatrany hoe ambanimbanin-javatra nefa azadiny ho zay araka ny teniko zay foana hoe mpanjifa ny mandoa ny karama rehetrarehetra ary izy ny mampiditra ny etra be indrindra. Zay zany aloha ary zay entana avy any ivelany zay arahantsika mahita resaka siramamy zao zavatra cancérogène reny zay zavatra zay nefa tadidio fa amintsika zao dia misy ankizy any amin'ny 20 taona dia efa misy tension, any amin'ny 30 taona dia efa tapaka lalandra zavatra avy any ivelany daholo mahatonga an'izany ka zay hoe tokony andray fepetra ny talifan'io ny ministère de la consommation aloha azava tsara zay zany tonga dia amin'ilay zavatra fatany fotsiny fa io zany commerce manko dia saka achat et vente fa consommation misy fomba fijery hafa. Ny momba ny BICM ndray io dia resaka fanjifana mazava be. Io zany tonga ny nangataka foana hoe ataovy direction générale mitokana ny consommation satria betsaka ny zavatra sahaniny. Io zany resaka hoe ahoana ny fipetraka an'io resaka banque BICM io zany manoloana an'ireo mpanjifa ny banque BICM. Tsy misy anefa ndraikitra raisiny fanjakana satria tsy dia misy tena tompona ndraikitra mivantana satria tsy misy dia tena hoe natao isana resaka fanjifana eto fa atao ambanimbany-javatra koa zay hoe mbola fotoana fanovana fomba fiasana fanovana ny rafitra zay tsy mety ary lozany toetrandro tsy manaraka fenitra koa amin'izao fotoana izao ka dia zay hoe antso ho anay ho an'ny mpanjifa sy ny fanjakana satria mpanjifa ny mandoa ny karamanareo mpitondra fanjakana dia ahitsio araka izany zavatra itondrana ny tany sy ny fanjakana.